Sitraka dia andaontsika hiaraka hitsangana avy hatrany dia anatitra fisaorana ho an'i Jesosy indray ny amin'izao tombonandro vaovao izao indray a. Ny aminao izay namen'Andriamanitra fahafahana ho avy eto. Be dia be ny olona mba maniry ho avy hanatrika ny fivorintsika tahaka an'izao fa tsy ny rehetra no afaka. Fa ianao androany afaka tonga eto androany a, nomen'ny Tompo fanomezana tsara be dia ndao hideran'i Jesosy tsika ny amin'izany. Ndao hivavaka tsika hankasitraka n'Andriamanitra miangavy ianao arindrino ny varavarana hafa rehetra. Fa tokana ihany ny varavarana sokafy androany dia ilay varavarana andraisanao an'i Jesosy. Dia akipitsika ny masontsika, asandratsika ny vavaka, sokafy ny vavanao dia manolora fisaorana. Atero an'i Jesosy indray ny fiderana, manana antony marobe ianao, ahafahanao tokony hisaoranao an'Andriamanitra dia hisaora izy amin'ny zavatra rehetra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy ndreto izay tsirairay avy indray tonga eto anatrehanao. Tonga eto izay Jesosy satria tena feno hetaheta sy fitiavana noho ny fonay. Jesosy mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra, mankasitraka ny amin'ny fahatokianao eo amin'ny fiainanay. Misaotra fa ny matoy izao anay tsirairay avy androany dia tsy vokatry ny valim-bavakay fa vokatry ny valim-bavakao isan'andro. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny rivotra, ny amin'ny masoandro, ny amin'ny tokantrano tsirairay avy, ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny tanjaka sy ny hery. Mankasitraka ny amin'ireo karazana famatsiana maro izay tsy takatry ny saina. Misy hitany masonay, misy zavatra tsy eritreretinay akory Tompo, nefa efa karakarainao sy nokarakarainao tany ambadika tany. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka fa tsy tongatonga foneto izay Tompo, fa nisy fiarovana tao, nisy tananao mahery ny azona anay tsirairay avy Andriamanitra, ka mahatonga anay afaka mbola mijoro eto anatrehanao, midera sy mitsoaka anao. Mankasitraka ny amin'ny vavanay izay mbola afaka miteny fiderananao, mankasitraka ny amin'ny sainay izay afaka mbola misaintsaina ny teninao, ny sitraponao. Mankasitraka ny amin'ny fonay mbola afaka mitepy mahatsiaro sy mahatsapa Jesosy fa tena tianao izay. Misaotra Jesosy fa mamy loatra ianao, tsisy azo oharina aminao, ianao ilay tsara indrindra, deranao izay fanahy masina. Misaotra Jesosy andao iraintsika ilay hira hoe rehefa misaina ny hatsaranao Tompo dia tsapako fa tsisy avy amiko ary tsisy famendrehako. Misaotra Jesosy ao, misaotra Jesosy fa lehibe ny fitiavanao. Mankasitraka Jesosy, impiry izay Jesosy mandeha eo anatrehanao, tsy mahatoky amin'ny teninao akory, fa ombieny dia lavo. Kanefa Tompo, ny maso mpitiavanao no ny safidianao hijerevana anay, fa tsy tonga ianao hanameloka anay fa hamonjy anay. Misaotra Jesosy fa miteny lavitra aminay, miteny lavitra ho anay Jesosy ny famindram-ponao no ny fanamelohanao. Jesosy mankasitraka, ataonay ahoana ny tsy hidera sy hitsaoka ny anaranao masina. Hisaotranao izay, mandrakizay dia ho fiderananao vavanay. Mankasitraka Jesosy. Alleluia. Ndao tsika hitlaza eo misaotra. Misaotra lehibe ny fitiavana. Asandrato ny feonao. Misaotra Jesosy. Asandrato mafy any feonao dia okey anao ilaza misaotra. Misaotra lehibe ny fitiavana. Misaotra nawa, misaotra nawa Jesosy. Asandrato mafy any feonao dia lazao misaotra. Misaotra
fahasoavanao ny fahatsarany rehetra rehefa misaina ny hatsaranao ao fatokinao isanandro fantatro fa tsy hoe medrikao nyandray fitiavana toy ny anao makasitraka ny famindram-ponao ary ny fahasoavanao sy noho ny namoizanao ny ainao ay ka tonga ao ihira sy teranao misaotra misaotra lehibe ny fitiavanao azo ihany hoe misaotra misaotra nao atsy ny anarany Jesosy Zamua no teranao se aku caminhau miranau no nano vai tuizau nanau lalan eu anateanau tsy afaka ny anatrika anao na koe hira ho anao na hira ho anao nyantonanao ny nyantonanao tao Calvary izany no antony hiterako anao misaotra misaotra anao kenao anandratra fiderana vaovao adrano asandrato mafy any aminantra ny feonao aka ny fonao feny fankasitrana halleluia halleluia misaotra Jesosy halleluia raisitsika ny salamo sokafatsika ny boky ny salamo boky voalohany ny andininy voaloha ka hatramin'ny fahatelo
fa tsy vakitsika izany amin'ny anaran' Jesosy. Raha sitraka ao dia sokafo mihitsy ny vavanao hiarana andratra azy izantsika ny anaran' Jesosy. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahany mpaniratsira fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny ny lalany saintsain'ny andro aman'alina. Dia tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Dia teny aminao ny tompo androany sambatra ianao, sambatra ianao misafidy ny sainany izay an'Andriamanitra. Mety misy toe-javatra anankiray mampite hoe andray fanapahan-kevitra tahaka an'ity, fa ianao misafidy tsy andray ny fanapahan-kevitra ao fa andray ny fanapahan-kevitra ny fanamasina. Dia teny aminao androany hoe tsy misy fahasambarana noho izany, tsy misy fahasambarana noho ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary raha ny safidy an'izany ianao mety mafy ilay izy indraindray, fa teny aminao aho hoe tsy diso safidy ianao fa ianao ny safidy ny tsara indrindra. Dia toetra andro lava an-tranon'i Jehovah ianao. Ny teny dia manao hoe tsy maintsy maniry izy, tsy maintsy mamoa izany amin'ny fotoanany, ny raviny tsy mba malazo. Zavatra rehetra eto tany dia mety simba sy mety loha avokoa, fa ny sitrapon'Andriamanitra izay ataonao eo amin'ny fiainanao, izay ampiarinao isan'andro dia tsy alazo fa hamoa izany ary tena hitondra vokatra maro amin'ny tontolo izay ametrahan'Andriamanitra anao. Ndao tsika anao vavaka anankiray, mety ozy izy aza mijery materiel ianao na mety hoe misy fahalemena, fa ny vavaka ataovy andrano hoe sambatra Jesosy, fa ny safidy ny andeha araka ny lalanao. Mankasitraka Jesosy ianao tokoa ny lalana, ianao ny fahamarinana, ianao ny fiainana. Misaotra fa tsisy olona afaka mahita ny raha izany afa-tsy amin'ny alalanao. Dia izahay Jesosy dia natorinao ny lalana tsara indrindra, nomenao lalana izahay tamin'ny alalan'ny ranao Tompo, afaka manantona ny ray, afaka tonga zanak'Andriamanitra. Eny Jesosy, ianao mihitsy no mampifaly ny fananay sy mampahery anay amin'ny teninao androany milaza hoe sambatra ny olona izay misaina izay ho an'Andriamanitra, izay tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny mpanota, sambatra indrindra izahay Jesosy. Saotra ny amin'ny fahatsaranao mikoriana eo amin'ny fiainanay. Halleluia. Toy iankohaka tsika. Sakafo an' Jesosy tanteraka ny fonao, aza afantoka amin'ny aty aloha akory fa mifantoha amin'ny fahafenoan'ny fanamasina izay te hameno anao androany. Halleluia. Izany toanao lay nanao zao rehetra izao, nikitana sy volana azoninao tsy anjera, tsisy toanao lay nanao mazava sy ny aizina fanatenanao andrasany izao rehetra izao. Mamirapiratra, mamirapiratra, mandrakizay, mandraky magay, magay ny atsaranao, ny atsaran Jesosy, Jesosy. Tsy misy azo hoanina aminao, tsisy azo hoanina. Mamirapiratra, mamirapiratra
firam-baovao misandratra firam-baovao toy ny maraina mitsaokanao mitsaokanao ny zanakao mamirapiratra mandraky izay makaka ny asaranao Jesus sisi azuarina mamirapiratra mamirapiratra mandraky izay makaka ny asaranao Jesus sisi azuarina aminao Jesus skafony babanao akenao itsako akenao ihany koa akenay mandrakizay lay niandohanao lay afaranao akenao itsako asiankoka tanterako eny atrehany fa lehibe ianao andriamanitra mandrakizay tsisy azo oharina skafony fonao mombanao rehetra tolory azy androany eny milazana ny fahatsarany sy ny fahalebiazana fa masina mandrakizay Jehova halleluia ndao yary tsika mamirapiratra mamirapiratra mandraky izay makaka ny asaranao sisi azuarina aza miandry ao raha mpitso anao vanolotra le tena tsara indrindra zao ny fotoana hitsafanao sy ankofanao amin'ny toe-panahy mety indrindra amin'ny toe-panahy tsara indrindra.
anatin'izany tononkira malefaka zany dia tianasanao akafizo ny fanatrehan Jesosy. Eto izy adinoy ny zavatra rehetra fampanjiny ilay pary ianao, miandry ny fiankofanao izy, miandry ny fitsaofanao izy, miandry ny fanoloran-tenanao izy. Fotoana izao anasoranao izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka tsika senao androany anolo tena misimisy hatrany, anamasy tena misimisy hatrany. Aza miandry rapitsy fa aza miandry rehefa avy eo fa zao ny fotoananao amin'i Jesosy. Masinana eny anaranao, mitokana eny fanjakanao, ho atao any ny sitraponao Jesosy. Halleluja, 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 halleluja. Anao fanamasina pahery anay amin'ny fotoana rehetra, ny fahafenonao no aoka ibantoerana eo fiainanay Jesosy. Ka ninona mitranga, ninona miseho tompo, ninona midona Jesosy dia mitempo anao hatramin'ny farany fonay. Tehiriza hitoetra ho anao, tsy ala aminao. Ninona Jesosy hitsenanao eny amin'ny raha ho any lanitra. Oh Jesosy tehiriza ankataon'ny fanamasina androany hitahiry ianao, ampianatra anao, ampahery ianao indray. Halleluja. Mety sarotra ny lalana makany amin'i Jesosy, kanefa tsika senao dia tsy maintsy miomana isan'andro, ary tsy maintsy mandresy tsika noho ny amin'ny rany Jesosy. Halleluja. Nasarotra zaho ny lalana makany an-danitrany, na fisitraka tsy maintsy lalovako. Laza hoe tsy asakana tsy hoany, nasarotra zaho ny lalana makany an-danitrany, na fisitraka tsy maintsy lalovako. Tsy asakana tsy hoany, izao indrosufo inuna manulo tuvosi ebujaru fandaraka ana kanu mafia tupo teirizwa wana manjakisa asuni
Jesosy aminao eonao ny ahitana ny fifaliana tompo raha vao misy fotoana izay manalavitra anao dia tsapanay vesatra ny tsy fiadanana ny tsy fifaliana tompo hitanay teo amin'ny fiainanay zany ka androany zay Jesosy dia misafidy indray ny very ny eo tongotrao ny toetrao mandrakizay Jesosy tsy ala aminao tsy ala aminao mandrakizay Jesosy eo anilanao ihany mahatsara anay sy mamety anay ao kapanekena ihany zany momba anay rehetra ny fisainana tsy avy aminao dia tsy amenay fitoerana intsony ny fiteny tsy avy aminao dia tsy amenay fitoerana intsony Jesosy fa ao aminao zay ny gioka ny are-panahy sy fahatsarana rehetra satria tsy misy fahatsarana azo oharina aminao Jesosy. Halleluja. Aleoko ihany toetra eo anilanao Jesosy. Aleoko ihany toetra eo anilanao. Aleoko ihany toetra mandrakizay. Raha lavitranao aho dia ho feno ahy. Raha lavitranao aho anjakany tahotra.
sukatianao miadirery fonao aleko ihany itoetra eo anilanao dao iratsika sianao mafy zany raha lavitra anao Salavitranao ao dia ho feno aiai Salavitranao ao anjakany tahotra Tokatsy eo ianao miadirery fonao aleko ihany itoetra eo sady mitsitianao dia lazay tsaroko faliny foko faliny rehefa miaraka aminao maivaniry manjo tombotoanana tsy mba manaly anao nanatiady sarotra aleko ihany itoetra eo anilanao fatsara indrindra toko fatsara indrindra toko zany hoe akarinao sotsy manam-baro sotsy manam-baro ary fiainam-baovao tsy amozako anao raha izao rehetra tsy amozako anao raha izao rehetra izao aleko ihany itoetra eo anilanao tsaroko faliny fo tsaroko faliny fo efa miaraka aminao maivaniry manjo tombotoanana tsy manaly anao nanatiady sarotra aleko ihany itoetra eo anilanao tsaroko faliny fo efa miaraka aminao maivaniry manjo tombotoanana tsy mba manaly anao nanatiady sarotra aleko ihany itoetra eo anilanao aleko ihany itoetra eo anilanao aleko ihany itoetra eo ndao tsika itiaka mafy an Jesosy dia manasanao azo toerana tompoko mandroso ranavavy to dia mandroso avy hatrany amerina ny voninahitra any amin'ny Jesosy isika noho izay rehetra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Alleloia. Fiadanana ho antsika rehetra. Amen. Nisy fotoana narary ray volana tsy nahay mipetraka. Ya, izy nandritra ny ray volana tena hoe tao anatin'ny fahasahiranana tanteraka satria nisy fivitosana tao amin'ny fipetrahany nisy fivitosana tao amin'ny fivaviany tsy afaka nivoaka tena hoe sahirana zany tao anatin'izay ny tsaboana rehefa ny tsaboana dia sady ny vavaka tena hoe natao ny alanenina fa ny toraka tamin'i Jesosy zay fa rehefa teo amin'i Jesosy
ny vavahana tena hoe mivavaka ndray talata zay dia 30 minitra tao aorianan'ny fivavahana dia lasa afaka nivoaka nanao maloto ary 30 minitra tao aorianan'izay dia vaky an'ilay fivaviana dia niverina normal dia io izy io manome voninahitra ho an'i Jesosy noho izay nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany. Alleloia. Izay ilay izy endao ary tiaka mafy ao an'i Jesosy tsika. Jesosy rery ihany no mahavita azy minona eo amin'ny fiainanao mety hoe lanieky ianao fa ao amin'i Jesosy ao amin'ny fitsaharana tongava ao amin'i Jesosy dia mankanesa eo amin'i Jesosy fa Jesosy ny vahaolana tsara indrindra. Amen. Amen. Tsisy effet secondaire ny ao amin'i Jesosy tsisy ka tsisy. tsara Jesosy. Sodra betsaka tompoko ndao tsika hitehaka andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra antsika ao amin'ny fandaharana manaraka. Alleloia. Mandroso tompoko, mandroso azafady. Mandroso tompoko. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany nijoroako vavolombelona eto tompoko 720 taona lasa zay zany nangataka tamin'i Jesosy hoe ome vavikely Jesosy dia nomeny tokoa fa tena tsy nirarahiko ilay voady nataoko hoe tsy nanana nietrehitra foana ndeha hijoro vavolombelona amin'izay fa nomeny tompo ilay zavatra niriko fa tsy tonga teto mihitsy tsy nahajoro vavolombelona mihitsy tsy nilama ilay fiainan'ilay zanako fa taty ariana tsapako amin'izay ilay izy hoe avaty aminahy tsy nampilama ilay zanako dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tanterako androany ny voadiko dia faly faly Jesosy. Alleluia. Tahin' Jesosy ny zanaka ao ranabavy. Amen. Ndao tsika hitsangana rehefa ny voady ianao hoe amerina voninahitra any amin'i Jesosy dia efa ao ny voadinao. Alleluia. Alleluia. Ndao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra fa lehibe Jehovah ka mendrika io dia raina tsy misy mihitsy nitahaka azy amin'izay Andriamanitra naiza le antsika nininona tanterantsika efa tarzo fahamarinana izao miainy somamaly izay mazoto mitady azy izy ary manotrina n'izay rehetra mangetaheta azy tsy mampanina nininona zavatra mitranga eto ambonin'ny tany na mety afinaritra ny sainao na tsy dia mahafinaritra anao loatra fa ny zavatra azoko antoka dia izao tsy ampiovan'Andriamanitra amin'ny maha izy azy zany fa izy la izy atraitraiko mandrakizay manapaka sy manjaka mandrakizay ny taranaka faramandihy izy ary ny voninahiny sy ny fahefany dia mandrakizay ao fofany amin'ny lanitra ny taninao dia misaora azy amfonao manontolo tiaka sitraka sy anome voninahitra anao zay Andriamanitra dia raha sy mitsoka anao zay ny amin'ny fitiavanao lehibe ny amin'ny fatikinao ny amin'ny fanehoanao amina isan'andro fa mijoro mahatoko foana ianao amin'ny fotoana rehetra ary azoko antoka Andriamanitra fandroany rivo raha hiteny aminay ianao dia hiteny fampaherezana ampijoro anay ampionona anay ampitraka anay anapa-kevitra izay fa hamindra miaraka aminao voninahitra ny eo anao rery ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo fa masina Jehovah tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'i Jesosy orakoraka mafy ho an'izay atao trano rehetra ka mitoetra ho fatikina mandrakariva an'i Jesosy. Halleluia. Mahazo voatoerana tompoko. Ao ve lerana bavy mitsangana kely any ianao eo amin'ny toerana zafady eo fotsiny tsy fantatra ireo ny zavatra nahazo anazy fa tena fitarainana andromanalina nareo mahatonga azy mitomany eo anatina fijona vavolombelona tena azo ny tanany tsapaina ny voninahitra Andriamanitra marina sa tsy marina tena mafy le izy isaky mihetsika le fanaintainana dia tena tsy laitra tsy ozy izy hoe tsy tady tsy vitako mihitsy fa maharary apastera maharary andro amanalina fa manambova mafalina zay aminao androany. Amen. Raha vao misokatra ho an'ny tompony eo am-ponao dia mahatoky Andriamanitra fa zao fotsiny efao ny voady mpanomponan'Andriamanitra ny tombony rehetra tompo zay omenao
tombonandro aina ery dia anomboka anao mandrakizay mino fa zay rehetra nazo tombony a ka nomen'andriamanitra fahasalamana io tanjaka io aza hoentina naizanaiza fa hoeto anompona ao an'andriamanitra dao tsika ity tanina maveo ny tompo a mahazo hotoerana tompo Zomà Fanontronana androany a ny zavatra somary nahavariana kely a tamin'ny Paoly sodranon'ny Paoly izy ity mpandraisantsika lesona mahafinaritra androany bokyny Timoty faharoa alleloia Timoty faharoa toko hoe Timoty voalohany aloha toko voalohany a andininy faharoa mitovy mihitsy ilay izy Timoty voalohany toko voalohany andininy faharoa dia dingantsika io Timoty faharoa toko voalohany andininy faharoa indray rehefa avy eo manomboka amin'ny andininy voalohany mihitsy raisiko mba hazava kokoa ilay zavatra voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy Kristy Jesosy fanantenantsika mamangy any Timoty tena zanako amin'ny finoana fahasoavana famindram-pò sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy tompontsika toy nangatahako anao hitoetra ny Efesosy izy rehefa akany Makedonia mba andidianao ny sasany tsy hanao fampianarana hafahafa Timoty faharoa indray a hojerentsika Timoty faharoa toko voalohany andininy faharoa mitovy ihany ny zavatra lazain'i Paoly ao mamangy any Timoty zanako malalako indray ozy izy ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindram-pò ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray a sy Jesosy Kristy tompontsika eto ny apôstôly Paoly a dia manoratra ho an'ny Timoty zanany ary hitantsika fa taratasy indroa no soratany ho an'ny Timoty taratasy indroa misy elanelana 5 taona ny Timoty voalohany dia 5 taona taty aoriany Paoly vao nanoratra ny Timoty faharoa dia ny zavatra nahavariana ao anatin'ilay taratasy ny soratany ho an'ny Timoty zanany dia zao frazy mitovy fangatahana mitovy no nitsofany rano amin'ny Timoty zanany hitantsika ao anatin'io teny io fa i Paoly dia nilaza fa i Timoty dia zanany tena izy misy izy hoe lay zanako tena izy eo amin'ny Timoty voalohany toko voalohany ny andininy faharoa ndaso hoe jerentsika fanambarany Paoly azy misy izy hoe mamangy any Timoty tena zanako amin'ny finoana zany hoe maro ny mpianatry Paoly fa Timoty no akaiky ny fony ohatra mahatsiaro ny 12 lahy mpianatry Jesosy fa jaona ny tena akaiky ny fony Jesosy kokoa sady tia azy no tiany hitantsika tsara ny fanambarany Paoly eto hoe ozy izy hoe zanako malalako Timoty amin'ny Timoty voalohany faharoa toko voalohany andininy faharoa zanako tena izy amin'ny finoana tena zanako amin'ny finoana ny fiantsony an'i Timoty ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andininy faharoa zanako malalako zanako tena izy amin'ny finoana inona mahatonga ny Paoly miteny an'izany Paoly miresaka amin'ny zanany tena tiany akaiky ny fony ary rehefa mangataka izy an'io zanaka tena tiany sy akaiky ny fony io dia tsy mivavaka izy mba hoe ety ny tokantranon'ny Timoty na androso ny fiainan'ny Timoty na anakarembe Timoty na anana an'izay zavatra ilay ny tamaso Timoty tsy zay mivavaka miverina indroa nataon'ny Timoty nataon'ny Paoly ho an'ny Timoty fa ozy izy hoe ho ao amin'io Timoty zanako malalako sy zanako tena izy amin'ny finoana io ny fahasoavana ny famindram-pò sy fiadanana fahasoavana famindram-pò sy fiadanana eritrereto hoe 5 taona ty aoriana le fahasoavana sy famindram-pò sy fiadanana mbola naveriny Timoty hitsofany rano indray naveriny Paoly hitsofany rano indray ny Timoty zanany inona no antony 5 taona ty aoriana nefa mety efa possible niova ny zavatra rehetra taloha Timoty mety sahirana fa 5 taona ty aoriana izy mety efa mpanambe taloha Timoty mety hoe tena reradreraka fa lasa nanomboka natanjaka izy fa zao ny zavatra nahavariana tsodrano tsy miova vavaka tsy miova no nitsofany Paoly rano anazy ohatra antsika ihany koa taloha anao mety narary fa androany anao mety efa salama
ohatra hoe misy efa tongoko niova amin'izay le vavaka fa tsy hoe mbola fahasalamana ihany ny atsofanao rano an'le olona efa salama nefa narary izy teo aloha ny ila mivavaka ao kaninina zany tranga syovova amin'ny fiainana dia zao misy karazam-bavaka tsy azo elana ary tsy tokony hiova mihitsy fa io karazam-bavaka io ilainao na malahelo ianao na manana na mahantry ianao na manan-karena na mijaly ianao na miadana ino ny ovavaka io fahasoavana fiadanana famindram-pò sy fiadanana teiten'ny apôstôly paoly amintsika efa amin'ny androm-piainantsika manontolo dia ilantsika mandrakariva amin'ny fahasoavana sy ny famindram-pò ary ny fiadanana ary vavaka ataoko andro any ariva dia zao tsy ala aminao koa ny fahasoavan'andriamanitra ny famindram-pon'andriamanitra ny anaraka anao mandrakariva amin'ny androm-piainanao manontolo ary ny fiadanan'i jesosy ane anapaka ao anatinao amin'ny fotoana rehetra amen ninona zany zavatra lazain'ny olona momba anao teny ratsy rehetra na fanenjehana dia zao tsy ala aminao ny fahasoavan'andriamanitra tsy ala aminao ny famindram-pon'andriamanitra ary velona ao anatinao ny fiadanan'i jesosy ataovy amenna tsara nahoana moa ny fahasoavana e nahoana ny famindram-pò ary nahoana ny fiadanana fa manina no miverina foana zany ireo zavatra anankitelo dia fanomezana sarobidy avy amin'andriamanitra natao ny fanampiana ireo olona izay mandroso sy mangetaeta anao ny sitrapony angambontsika mbola mahatsiaro tena hoe tsy tanteraka kanefa tena velona ho am-pontsika ny etaeta androso iaina sy andeha amin'ny sitrapon'andriamanitra ianao zany ao anatinao tena mangetaeta anao zavatra tsara anao ny sitrapon'andriamanitra nefa renao ianao mihitsy ny mahatsapa ny fanamasina mihitsy mibitsika aminao hoe ty zavatra anankiray tya mbola tsy tena mety loatra aminao tiako milaza aminao androany fa andriamanitra dia manoana tanteraka ny etaeta mpahamarinana ao anatinao anao ny sitrapony ary zay no mahatonga an'andriamanitra na matsy mialohan'ny fahasoavany ary natonga azy na miniraka ny famindram-pony sy ny fiadanany a ho eo amin'ny fiainanao hitan'andriamanitra ianao fa mbola mitoetra ao anatiny eo amin'ny nofo tena miady ianao ampandresy miara-panahy ao anatinao an-tsafidy paoly apôstôly dia nilaza nisy fotoana zareo mibokyn'ny romanina vetivety ambokyn'ny romanina ao ny apôstôly paoly romanina toko fafito ny andiny fadimy folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo zao no tenin'ny apôstôly paoly fa izay nataoko dia tsy fantatro fa tsy izay sitrako no ataoko fa izay alako no ataoko fa raha manao ny sitrako a dia manaiky fa tsara ny lalàna ary amin'izay tsy izao intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato anatiko fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy ny atateraka ny tsara ny tsy ato ireo tsara ny teniny fa tsy ny tsara izay sitrako ny no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko e fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy izao intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato amiko ohatra hoe misy olona roa ao anatin'ny paoly miady zany hoe taoriny feonan'i jesosy tamin'ny paoly tsy tonga dia olona tanteraka izy fa nisy ady aranofo tao aminy ampanjaka ny sitrapon'andriamanitra ary napetraka paoly mihitsy ny hoe ty za le tsara ty za le tsy mety mifanohatra lay izaho an'andriamanitra sy lay izaho mitoetra eo amin'ny nofo araka ny adama ho jesosy aminao teteny aminao izy androany zanako mandrosoa ianao aza manamelo tena ao anatin'ny zavatsarotra lalovanao sy ny ady atreanao mitrakafa manampy ianao ampo anao ny fahasoavako miakompani anao ny famindram-poko ary ny fiadanako tsy hotsoahako ao anatinao mandrakizay io apôstôly paoly io dia niteniteny anankiray izy tena nahavariana be any zavatra nylazainy apôstôly be mitory fahasoavana andiny fafito amin'ny roapolo ao amin'ny korintiana voalohany toko fahasivy korintiana voalohany toko fahasivy andiny fafito amin'ny roapolo ozy izy asiko mafy ny tenako mangana ka andevoziko fa andreo na dia efa nitory tamin'ny sasany aza dia ho lavina kosa ny tenako fantatry paoly le ady ao anatiny ary nanomboka nampanaiky izy ilay paoly vaovao nateraka indray andresin'ilay paoly tranainy manohatra azy eo amin'ny nofo dia ozy izy atolotro ny tenako asiko mafy mangana ndreo na dia efa nitory fahatsarana tamin'ny sasany aza ozy izy paoly dia ho lavina kosa ny tenako izany hoe le antoka ao amin'ny mandrakizay atonga ny fankasitran'andriamanitra ao amin'ny paoly ho tafatoetra mihitsiny zato isan-jato natonga amin'ny paoly nanombo ny nofony ny ady
teo amin'ilay nofo izay mitaky ny zoany amin'izay zavatra mety mahafinaritra azy na zatra mipôly hatramin'izay androso eo amin'ilay sitrapo mifanaraka amin'ilay pôly vaovao ara-panahy nateraka indray fa zao ny zavatra mitranga tena zavatsika fohifohy momba ny atao hoe fahasoavana sy famindram-po ary fiadanana androany raha tsika Samoela faharoa bokin'ny Samoela faharoa alleluia Samoela faharoa toko fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito aroy Davida mbola misy sisa ihany va tamin'ny Saoly tamingany Saoly mba hasikisoa noho ny amin'ny Jonatana ary nisy mpanompo ny fianakavian'ny Saoly Ziba no anarany ary nantsony akany amin'ny Davida izy ka hoy ny mpanjaka taminy ianao moa ny Ziba ary hoy izy zaho mpanomponao noho izy ary hoy ny mpanjaka mbola misy sisa izay tamingany Saoly mba hasikisoa va araka ny fanaon'Andriamanitra dia hoy ny Ziba tamin'ny mpanjaka mbola misy zanaka lany Jonatana iray aho nefa malemy tongotra izy ary hoy ny mpanjaka taminy aiza nefa izy dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka indro izy ao an-tranony Makira zanaka Amiela ao aloha Debara ary Davida mpanjaka nanirakaka azy tao an-tranony Makira zanaka Amiela tao aloha Debara ary no tonga tao amin'ny Davida Mefiboseta zanaka Jonatana zanaka Saoly dia nikohaka sy nitsaoka azy ary hoy Davida Mefiboseta dia hoy izy inty ny mpanomponao dia hoy Davida taminy aza matahotra fa sikiso tokoa ianao noho ny amin'ny Jonatana rainao ary ampidiko anao ny tany rehetra izay an'ny Saoly rainao ary ianao hihinana eo amin'ny latabatra mandrakariva io tantara io tonga dia mahazava be ny atao hoe fahasoavana Andriamanitra hitanareo zao tontolo zao dia manana fahasoavana ngeza be Andriamanitra voninao amin'ny Kristy andraisana azy zay mahatonga Baiboly milaza fa nahatongavan'i Jesosy eto tany tsy tonga izy anameloka fa tonga izy amindra fo misokatra malalaka amin'ny fahasoavana Andriamanitra azony rehetra idirana sy iainana ary ianao na tena nazava amintsika ny fahamarinana mikasika momba amin'ny fahasoavana mba hananatsika antoka tsisy firoroavan-tsaina fa hitoetra atoky androso tsara eo ampanompotsika n'Andriamanitra zao mipetraka ilay izy io tantara io dia manambara mikasika momba amin'ny fahasoavan'Andriamanitra raha resaka sika mikasika momba amin'ny famindram-po fitindro kely eo amin'ny bokin'ny Jona toko fahavalondiny voalohany ka hatramin'ny dimy faha raika ambin'ny folo ny amin'ny Maria Magdalena saika ny toram-bato fa namindran'i Jesosy fo dia tsy maty izy manondro ny tantara amin'ny famindram-po ny Marka toko fahaefatra andininy fadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny dimy faha raika ambin'ny efapolo kosa dia maneho ny tantara mikasika momba ny hoe fiadanana ny testamenta vaovao Paoly nametraka mialoha ny fahasoavana dia famindram-po ary ny fahatelo fiadanana raha miresaka sika mikasika momba ny fahasoavana manokana amin'izay eto Baiboly dia manondro ny fahasoavana manangana anao na dia karazan'olona tsy tokony hovaliana azy ianao enoy amin'izay nisy taon Davida ndray andro zay fomaraina mpanjaka nanontany izy mpanompony dia ozy izy tamin'ilay mpanompony Saoly atao hoe Ziba misy tamingany Saoly ve ozy izy mbola velona any araka amin'ny fanaon'Andriamanitra mba ho asikisoa izy ny mpanjaka noho ny amin'ny Jonatana ny fahasoavan'Andriamanitra dia mitady anao asiana soa mandrakariva Samoela faharoa toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny dimy fahafito mivakitsika teo mitantara amintsika ny marina amin'ny Baiboly zany hoe mahita olona ve nareo ozy izy Davida tamingany Saoly zay asikisoa avy amin'ny Jonatana dia ozy izy le Ziba namaly misy any ozy izy Mefiboseta no anarany saingy zao tsy mety aminao le izy satria malemy izy Davida dia nilaza fa zay malemy ao amin'ny Samoela faharoa toko fadimy ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahavalo ao amin'ny andininy fahavalo dia nilaza Davida fa njamba sy ny malemy dia tsy mahazo miditra ao an-tranony tsy mahazo miditra ao amin'ny lapany lalàna napetrany zany lay olona nitadiaviny zany dia tsy namaly an'le critera zay tena hoe tokony ho takiana hiditra ao an-tranony ny valiteniny entiny Ziba ny amin'ny taranaky tamingany Saoly zanaka Jonatana zay ho asiany soa
ianao ve tsy mahita fa misy fotoana eo amin'ny fiainana misy zavatra mitranga sasasasany a mametraka fa ianao dia karazan'olona tsy ao anatina critère tokony ahitan'le valiny tsara sy le mampety ianao ohatra eo amin'ny asa na karazana fifidianana amin'ny zavatra sasasasany misy fotoana ohatra misokatra zany n'opportunité fa indraindray ianao tsy manana an'le tena hoe profil ilaina dia ohatra mitazatazana fotsiny tsy njoro-trano zany zany hoe tsy mijery anao akory ny olona satria tsy ilainy le zavatra mombanao tsy mifanandrify amin'le zavatra hitadiavan'olona tokony hanampy azy zany hoe tsy tafiditra ho isan'le ao anaty liste akory ianao amin'le profil ilaina dia nidika an'izay mitovy amin'ny fiboseta malemy napetraka davita fa tsy mahazo miditry ny tranony mihitsiny tsy mijery anao akory olona satria tsy tafiditra ao anatin'le tadiaviny ianao dia hoy nitatitra tamin'ny davida hoe mahita an'le olona zay fa ny olona tadiavinao io misy indro kely tsy afaka hiditra ao an-tranonao izy fa misy an'ity lalàny ity napetraka ao fa njamba sy ny malemy tsy afaka miditra ao an-tranonao dia ozy davida fa nahoana izy ny tsy mahazo miditra satria malemy izy io davida io ihany no niteny an'izay davida no niteny tamin'ny fahatezerany hoe tsy mahazo miditra ao amin'ny tanànany ao amin'ny tanànany izy fa nanjamba sy ny malemy aza dia afaka anakana atsiditra ao amin'ny tanànany Jerosalema dia ozy izy davida hoe ay andanaringany daholo ny malemy sy ny jamba rehetra dia tsy mahazo miditra ao an-tranoko izy dia lasa lalàna teo amin'ny Israely izy raha te hiditra ao an-tranony davida zany ianao dia tsy maninana marenina azy tafiditra ianao raha marenina raha vonin-corona ianao tafiditra raha boky ianao tafiditra VIH tafiditra daholo fa raha voajamby ianao na malemy dia tsy tafiditra ianao ny dikany ary eto davida dia nametraka fanontaniana hoe misy tamingana avy amin'ny Saoly ve asikso noho ny amin'ny Jonatana eny misy le olona tadiavinao fa ny olona dia zao io olona io dia tsy mamaly an'le critère ilainao Paul dia laza fa ny fahasoavana dia ny fisokafany varavarany lanitra ao anao raha mbola isan'ny olona velona ety ambony tany ianao na dia tsy mendrika azy zay no mahatonga amin'ny fahasoavana tsy nakin'Andriamanitra tamin'izay nataonao no ny asa vitanao fa nankin'Andriamanitra tamin'ny asa vita no anao tsy marety eka ao an'Andriamanitra raha makisika bokyny Efesianina dia zao ny voasoratra amin'ny bokyny Efesianina Efesianina toko 7 andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fafito dia ny ahatongavany jentilisa ho piray lova sy ho tena iray ho mpiombona ny teny fikasana amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazaon-tsara zay nanaovany aho mpanompo araka ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra zay nomeny aho araka ny fiasan'ny heriny eny izao zay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomeny zao fahasoavana zao dia nitory amin'ny jentilisa ny arena tsy hitalany amin'ny Kristy ary ny ampahazavany olona rehetra mba hahalalany zay fitondrana ny zava-miafina dia le voafina hatramin'ny fahagola dia le voafina fitondrana zava-miafina dia le voafina hatramin'ny nanaovana zao tontolo zao teo amin'Andriamanitra zay nanao ny zavatra rehetra hitantsika zany le teny eto fa ozy izy ny ten'Andriamanitra fa fahasoavana ozy izy ny namonjenantsika tsy noho ny amin'ny nataontsika le izy fa noho ny amin'ny nataon'Andriamanitra le izy tsy tamin'ny asa le izy na tamin'ny fahendrentsika na tsika ny mendrika tokony hoe ifandray amin'Andriamanitra amin'izao etadamina misy atsika izao olombelona ety ambonin'ny tany fa ny velarin'Andriamanitra ny fahasoavany anamorana ny fiverenanao ao aminy anamafisan'Andriamanitra orina amin'ny famindram-pò atateraka ao amin'ny fiainanao ny programa sy plany mpamonjena hatramin'ny farany dikan'izay ny fientohan'Andriamanitra dia ambony lavitra ny hery andraisany anao no ny fanapahan-kevitra iverenanao tsy maharety eka ao an'Andriamanitra ahoana fisehoan'le izy mila atsika tsara ty teny ity Davida dia tokony hanona tsara amin'ny fanontaniana petrany avereny kely le teny amin'ny andiny voalohany eo amin'ny boky ny Samuela faharoa toko 7 ny andiny voalohany ny teny Davida mbola misy sisa ihany ve avy amin'ny tamingan'ny Saoly mba hasikso noho ny amin'ny Jonatana Davida tsy niteny hoe tsy niteny izy hoe misy kilema izy sa tsisy kilema fa ozy izy raha misy fotsiny le olona dia afaka miditra izy mila atsika zany le fanontaniana tsy noho ny amin'ny Jonatana ka hijery ny fahalemeny Davida tsy noho ny amin'ny Mefiboseta ka hijery ny tongony malemy Davida fa noho ny fanekeny tamin'ny Jonatana dikan'izay tsy hijery tongotra Mefiboseta malemy izy
fa ijery ny fanekeny tamin'ny Jonathan izy mba hapiditra amin'ny Mefiboseta na dia malemy azy izy. Tsy marety haiko n'Andriamanitra. Hozy izy David, ny fanekeko tamin'ny Jonathan dia taloha ela nahaterahan'ny Mefiboseta sy ny lalàna navokako fa tsy mahazo miditra ato an-tranoko njamba sy ny malemy. Noho izany tsy manan-kery ny lalàna napetrako ka natao hibahana rehefa tonga ny fotoana anatanterahako ny fanekeko tamin'ny Jonathan. Zany hoe mbola tsy teraka Mefiboseta, efa mifanaiky Jonathan sy David, fa nisy sontaranako Jonathan David. Noho izany rehefa tonga ka teraka soamatsara Mefiboseta, izy teraka normal. Fa rehefa nentina niazakazaka izy tao anatin'ny ady dia potraka, dia tonga naleo ny tongony, dia tafiditra tao anatin'ilay kritera tsy tokony hiditra ao an-trano izy. Raha noho ny amin'ny Mefiboseta azy tsy tafiditra ao anatin'ny izy tsy niditra ny tranon'ny David akory izy, fa noho ny amin'ny Jonathan rainy dia tsy azo sakanana ny fidirany ao an-tranon'ny David na dia malemy azy izy. Voatonga Mefiboseta, tsy Mefiboseta no hitan'ny mpanjaka, tsy ny fahalemeny no hitan'ny mpanjaka, tsy ny tongony malemy no hitan'ny mpanjaka, fa ny rainy ny tsaroan'ny mpanjaka. Tsy maharety eka ao n'Andriamanitra. Sarina na izy azy amin'ny Mefiboseta noho ny amin'ny Jonathan. Zareo masona akaikinao ohatray mihitsy le fahasoavana hoe. Hozy izy ny Jona 7:9-10. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Anina? Mba amin'inona? Fa aninona? Oui. Hitanareo, izay rehetra mino azy. Andriamanitra tsy nijery karazan'olona na volon-koditra na fiaviana. Rehefa mino an' Jesosy ianao, dia hozy izy tsisy overy fa anana fiainana mandrakizay. Eo amin'ilay maridrefy hijerevantsika sy hijoroantsika ny amin'ny finoana an' Jesosy ny zava-dehibe. Mila fantatsika tsara fa ny velarin'Andriamanitra tao amin'ny tontolo ny fahasoavany, ny fahafahanao miditra mifandray amin'ilay fiainana mandrakizay ety ambany masoandro. Tianao fantatra na dia ratsy be azy tsika, dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra mbola mahatonga no mijoro ohatran'io, mahatonga mijoro ohatr'izao. Ohatrany tsy dia tena hita loatra zany ny fiatraikany faharatsika amin'izay fomba na malian'Andriamanitra, fa lehibe kokoa ny fitenenan'Andriamanitra ijorony ao amin'ny famindram-pony mamaly atsika, miaino atsika, mijoro manelanelana atsika noho izay zavatra tsy nentina ataontsika. Hitanareo ny faharetan'ny famindram-pon'Andriamanitra ho an'ny olona anankiray mandra-pahatonga azy eo amin'ilay toerany fahatanterahana tian'Andriamanitra ahitana azy, dia miteny mihoatra lavitra ny fandeferan'Andriamanitra, mandefitra Andriamanitra ny aminao. Zay no mahatonga n'Andriamanitra nametraka vokatry ny fandeferana ho an'ny hafa ao anatinao. Satria noho ny fahasoavany dia zao tafajoro ianao, ary rehefa nanaiky ianao ajoro ny fahasoavan'Andriamanitra dia nomeny fanomezam-pahasoavana koa ampijoro ny hafa. Tsareteka n'Andriamanitra. Hitanao ny fitohizan'ilay izy manatanjona ny aminao Andriamanitra. Raha ianao zany mila sy te hiaina ny fahasoavan'Andriamanitra dia mila tonga ho isan'ny olona ianao mino an' Jesosy, mamantatra ny planin'i Jesosy, miaina ao amin'ny sitrapon'i Jesosy ary mandroso amin'izay planina ilany ianao rehetra. Eto Baiboly tsy niteny izy hoe karazan'olona ohatr'izao no mahazo ny famindram-poko sy manana fiainana mandrakizay, fa zay rehetra mino an' Jesosy dia tafiditra nizan'izy izy. Dia hozy David, raha hitanareo izay olon'izay dia zao hoeto aty fa hasiako soa izy. Dika fa na dia nalemy azy izy dia tsy noho ny aminy no nasivako soa azy, fa efa misy teo alohany nandony vidiny fahasoavana tokony hiainany mba hojinjainy na ao anaty fahalemena azy izy. Zay le fanamorana ao amin'ny fahasoavana, zay le fitiavan'Andriamanitra goavana be. Ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny manaiky hanokatra ho anao ny famindram-pony. Tsy noho ianao fa raha mijery ianao dia tadidio noho ny amin'i Jesosy le izy. Tsy noho ny fahalemena Mefiboseta le izy. Tompo, raha zany tsy misy ijerena dia tokony ho akory.
mandisy fanantenananao raha ny zavatra vitako sy nataoko tsy tafiditra ao anatin'ny listiny olona tokony hoe hiaina ny fahatsaranao akory ihany no lalàna tompo raha izany jerena dia tsy mendrika niditra ao an-tranonao akory aho tsy mendrika no antsoina hoe mpanompo hitondra ny anaranao akory fa raha mijery ahy ianao dia tsy mendrika no antsoina hoe zanaka ao akory aho fa ny soa rehetra raisiko eto ambonin'ity tany ity dia tsy misy avy amiko sy noho ny amiko tsy noho izaho akory fa ny fahatsarana rehetra ato amiko fa noho izay nataon'i Jesosy ho aho fa izy ny nandony vidiny noho ny fahasoavana dia zany no misitraka ny fahatsarany rehetra. Halleloja. Ozy izy Davidy tsy nisy ho azy noho ny nataony aho izy izy. Halleloja. Fa mahatonga mijery azy ka mampiantso azy dia ohatra ny mahita ny Jonatana rainy zany. Manana Jonatana lehibe mandovy vidiny faratsitsika teo amin'ny azo fijaliantsika ary no ny aminy sy ny fahasoavany dia vonina ho anao ny famelan-keloka sy ny famindram-pony. Zany no mahatonga ny andro mandraka androany androm-pamerenana anao, androm-pampijoroana anao, androm-pampaherezana anao sy mahareheteka ao an'Andriamanitra. Noho ny fahasoavany dia tsy nankininy tamin'ny heloka sy ny tsy famendrehanao rehetra na noho ny faratsianao, ny fahafahanao miditra sy mandova fiainana mandrakizay fa isak'izay mijery anao izy ka misokatra ny fonao mahatsiaro ny amin'ny nataon'i Jesosy mampiombona anao anatin'ny fonao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tonga dia malemy ny fon'Andriamanitra. Na avy aiza ianao na avy aiza rehefa miankina tanteraka ianao amin'ny fatokinany amin'ny zavatra nataon'i Jesosy ho anao, ny amin'ny fanoloran-tenan'i Jesosy sy ny fitiavanao anao dia ho voarainao ao anatin'ny fonao ilay zavatra ndrasan'Andriamanitra aminao hamerina ny sariny eo amin'ilay endrika tiany hitarafana an'izany atonga no ho vavolombelona siraka mahasolo azy eto amin'izao tontolo izao dia manomboka ny avesatra ao am-ponao ny ijoro noho izany lehibe ny fitiavan'izany anao ny sitrapon'Andriamanitra sy ijoro amin'izay programa rehetra ilany ianao mahita fa no fahasoavan'Andriamanitra dia ny etaeta ao anatinao dia ho porofon'Andriamanitra amin'ny vavolombelona tsara tarehibe rehefa ravo izao fivoriana izao amin'ny anaran'i Jesosy ho anao indray ity takarivo ity. Amen. Faharoa amin'ny Genesis 20 fantatsika tsara ny tantarany Jakoba sy Esau nandraisan'ny Jakoba tsodrano tamin'ny Isaka rainy. Nandray tsodrano mpitahiana tamin'ny Isaka rainy Jakoba. Jakoba tsy izy ny tokony nomeny Isaka tsodrano fa Esau. Esau no natsony rainy ho tsofina rano fa tsy Jakoba. Rehefa ndresaka izy dia izy tamin'ny Esau. Esau andana aingany ianao iazao mba afahako fanahako mitsodrano anao anaovy any pia. Esau no lazany hoe anaovy any pia mba hisy tsofako rano anao. Tsy Jakoba no lazany an'izany. Jakoba ny anarany fotsiny dia efa tsy matafiditra azy disqualifie izy satria Jakoba mpandainga mpamitaka mpisoloky zay rehetra faharatsiana dia tao amin'ny Jakoba daholo. Fa tamin'ny fotoana io Jakoba ny voatsodrano. Inona no antony nahoana satria Baiboly dia nilaza fa jamby Isaka. Raha tsy jamby Isaka dia tsy azony Jakoba ny tsodrano. Ka ny fahasoavan'Andriamanitra dia tahaka ny Isaka jamba manome tsodrano Jakoba tamin'ny anaran'ny Esau. Alleluia. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia mahatonga anao tsy hita rehefa nanolo tena ao amin'ny Kristy fa ny rakofo an' Jesosy ianao dia jamba ny mason'Andriamanitra manome tsodrano ianao no misitraka an'ilay izy nefa amin'ny anaran'i Jesosy ilay izy. Alleluia. Ny fahasoavan'Andriamanitra tsy mahita ny lokonao, tsy mahafantatra momba anao hoe izy ianao. Tsy fantatr'Andriamanitra ianao ve mahibe sa donto ve sa matsilo, zaza ianao sa lehibe, mahianao sa ngeza. Fa zao ao anaty fahajambany fahasoavan'Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy Kristy tsy ianao no hitany fa Jesosy no hitany eo amin'ny toeranao. Ka ny fahasoavana tsy hitanao naiza raha tsy ao amin'i Jesosy ianao. Fahasoavana zany dia fahita-pity raisinao tsy hampamendrena. Dia ozy izy Paoly misy fotoana izy na tsy aro fa tsy tanteraka. Dia Jesosy ny teny Andriamanitra, Jesosy ny teny taminy hoe Paoly
amponao ny fahasoavako fa nierika tanterahana amin'ny fahalemena. Ny olona mety miteny hoe tsy mendrika ianao, tsy mendrika, tsy apitakory, tsy tenao hoe ho tafavoaka ao anatiny io. Fa no fahasoavana anampy anao Andriamanitra androso amin'ny sitrapony. Miteny sy mamaly amin'izay le famindram-po ao anatin'le fahasoavana atateraka an'le planina. Zay no mahatonga n'Andriamanitra mandraka androany tsy mikondane anao fa miandry ny iverenanao mba hahafahan'le famindram-po active, nietsika le famindram-po anovanao ho isan'ny olona tsy misy klemy eo mason'Andriamanitra na tsy tanteraka aza, tsy marety akavan'Andriamanitra. Na tsy mendrika azy ianao dia ny fahasoavan'Andriamanitra mahatafiditra anao ho mpiara-miombonantoka aminy, mamovaravarana ho anao io fahasoavana io. Aoka ny fahasoavan'Andriamanitra eo aminao mandrakariva ary tsy andao anao amin'ny androm-piainanao rehetra. Jareo fa Mefiboseta na dia tsy mendriky niditra ao an-tranon'i Davida azy izy dia tafiditra no fahasoavana. Dia mahita ny fahasoavan'Andriamanitra koa hatratranao androany sy ny zavatra rehetra mombanao eo amin'ny fiainana, eo amin'ny oakonanao io, eo amin'ny toerana misy anao io, amin'ny asa mandrarahanao, eo amin'ny fiainam-panahinao. Hitako ny fahasoavan'Andriamanitra fa isasasasa anivaka be mihitsiny ary azoko antoka amin'ity takarivo ity fa ho marina aminao ny Salamo 7:24 fa fahasoavana sy famindram-po no anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia ho tafatoetra andro lava ao an-tranon'i Jehovah ianao. Mareteka ho an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Ny fahasoavana tsy miankina amin'ny hoe avy aiza ianao. Fahasoavana tsy miankina amin'ny tantara lasanao. Hozy Jesosy hoe mandrosoa ianao amin'izao ianao zao, zay tra momba anao io ianao io, fa zao eo amin'le maha ianao anao io mihitsy no ndraisako anao. Na tsy teo zany ny fahasoavana sy ny zavatra nataon'i Jesosy tsy afaka manantona an'Andriamanitra ianao. No zany noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka manantona an'Andriamanitra ianao. Mandraka androany aza laony ny andro ela, malalaka be ny filomanosantsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ahafahanao verina tsara aminy. Ny tanjon'ny fahasoavana tsy hoe mahazo manao izay tianao atao ianao, fa ny fahasoavana ny miazona anao tsy horingana ao anatin'ny zavatra tsy mety ataonao. Rehefa tapitra ny andron'ny fahasoavana miveriny Jesosy dia zao le benefisy na tombo-pahasoavana nomeny anao, ny endrasany anao tao anatin'ny fahadalanao ny aretany. Tandremy sao tsy fatany ianao amin'ny fotoana farany, satria ny faharetan'ny famindram-pon'Andriamanitra ao anareo izy Paoly dia mba mitona anareo hibebaka zany. Manana tanjona ngeza be Andriamanitra anatin'ilay fahasoavana sy famindram-po. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia mitahiry ianao mba tsy horingana ao anaty fahadalana, mandra-pahatanteraka izay planom-panovana tian'Andriamanitra atao anovananao hitovy endrika aminy amin'ny fahatanterahana amin'ny fotoana iverenany. Tsy mahareteka ao Andriamanitra. Ka ny fahasoavana ilainao na manambady ianao na toka-tena, na mpianatra ianao na mpiasa, na mpiofana ianao na tompon'orinasa, na olon-tsotra ianao na olona miavaka. Tsy miankina amin'ny rang sosial misy ianao zany, fa hitako fa ny etaetanao mahatratra ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny voninahiny dia hiakompagnie anao foana ny fahasoavan'Andriamanitra mandra-pahatanteraka anao eo amin'ilay anjara voatendry. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tanteraka zany amin'ny anaran'i Jesosy. Resaka mikasika momba amin'ny famindram-po. Amin'ny Jaona 9:1-10 mihaino tsara antsika. Io tantara io dia manondro ilay vehivavy anankiray tratra ny jangajanga. Tsy ovakiko ilay izy noho ny amin'ny fotoana fa andeha haingaka kokoa tsika. Nisy vehivavy anankiray tratra ny fariseo sy ny sadoseo sy ny vahoaka, ny jangajanga tratra body omby, Maria Magdalena no anarany. Nasesiny zareo izy ho any amin'ny Jesosy mba amandriana an Jesosy, satria Jesosy mihitsy koa nitindry zareo torana miaraka amin'ny Maria. Fa raha vao mandika ny lalàn'ny Mosesy eo dia violen'ny lalàn'ny Israely. Noho izany afaka ampidirina tsara raha tokony olona ray no maty dia double portion. Dia nasesika ilay olona mpanoto ho eo amin'ny Jesosy ho vonoina. Ao tsika diso adresy amin'ny fahafatesana, satria nentina teo amin'ny fanangarana sy fiainana aloha ilay izy. Dia zao ny zavatra nitranga, andeha hitorabato ny jiosy sy ny fariseo sy ny sadoseo. Dia tsy mahay miaina fa be fanontaniana. Mampianatra tsara araka ny lalàn'ny Mosesy ny olona tratra ohatr'izao tonga dia toram-bato Jesosy, fa mba ahoana kosa hoy ianao?
lalàna mangataka hitorahana vato an'ilay vehivavy. Inona ny fitsaranao? Tia misy remarika kely anankiroa tiako ho fantatrao. Niondrika Jesosy nanoratra tamin'ny tany. Dia ny olona rehetra nahita azy nanoratra sady ny andro ny valiteniny. Rehefa vita ilay zavatra nosoratany dia nitraka izy dia zao ny navaliny. Dia tsy nitao taminareo izy izy mba hangatahako hitorabato azy voalohany. Izy izy ny Baiboly. Rehefa vita izay dia miverina nanoratra indray Jesosy. Fa inona ary ilay zavatra nosoratany voalohany tao? Misy zavatra nosoratany ilay voalohany, dia misy zavatra nosoratany ilay faharoa. Rehefa vita ilay soratra voalohany, lasa nodina ny melamosina ny mpitorabato rehetra, satria nomelohan'ny fieritreretany daholo tao anaty fitsarana sy fanamelohan-tena. Rehefa ny tenim-pahamarinana mahatonga sainanao toy ny misy fanamelohan-tena tafiditra ao anatinao, dia misy toetra tokony esorina ao anatinao ao, satria zay ny pirofo maneho fa tsy tanteraka ianao. Ataovy amenina moa. Ny soratra voalohany nefa mahavarina fa ny olona rehetra dia nahitan'i Jesosy nanoratra daholo tamin'ny voalohany, nanoratra teo amin'ny tany. Fa tamin'ilay faharoa ny soratany, tsy teo tsony ny mpitorabato fa ilay vehivavy sy Jesosy rery sisa. Eto ilay lesona tiako apetraka. Ny rehetra miara-mahita ny soratra voalohany, fa ilay vehivavy rery nahita ilay soratra faharoa. Ny soratra fanamelohana dia hitany rehetra iny, fa ny soratra famindram-pò kosa personnel iny tsy mahareheteka ao an'Andriamanitra. Amin'izay tokony antefany ihany no hitan'ilay izy. Eno zao? Mety hanameloko anao ny olona rehetra, ary izay no mahatonga amin'ny fanamelohana eny ambava-ny peuple sy ny public. Mandraka androany matetika rehefa resaka fanamelohana hoe omboy olona ratsy ny tsetsy, na ianao raha misy fotoana tratran'izany. Fa zao tadidio misy ilay soratra faharoa. Mety maro ny manambany anao sy manao tsinontsinona anao, maro ny manamavo anao sy miteny ratsy anao, fa nio Jesosy anoratra sisaina zava-baovao anao, anome voninahitra anao izy. Ny olona rehetra teo dia tadio nanameloko an'ilay vehivavy daholo, fa rehefa teo Jesosy dia tadio izy no efa nisaina anangana sy anandratra n'io vehivavy io, anaisotra azy eo amin'ilay toerana tsy fahamendrena nisy azy ho amin'ny dingana tsaratsara kokoa, mampety azy araka amin'ny planin'Andriamanitra sy ny programany. Lasa avokoa ny mpanameloka rehetra, fa mila miakohaka aloha miondrika raha vehivavy teo amin'i Jesosy vao mahita ny soratry ny famindram-pò. Izy rery sisa ny miakohaka teo dia hitany amin'izay ilay zavatra nisoratany Jesosy teo. Ataovy amenina moa. Zany hoe rehefa nanomboka manolo-tena sy miakohaka ilay vehivavy dia hita ny fahatsaran'Andriamanitra vao nitraka tao anaty fiakofana izy. Matoa Jesosy ny tena raha matoa mbola adio teo am-piakofana izy. Vao nitraka amin'izay izy, andanatsy rehefa amin'izay manodidina hitanao ve ilay izy. Zao tadidio rehefa tsy mampaninona izay nataon'ilay vehivavy, mety faran'izay ratsy tratram-bodiomby izy teny an-dalana. Mbola nanameloka azy ny saina hoe vita amin'izay ny amiko fa mendriky ny ho faty satria tsy netiny nataoko. Fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy, ny olona rehetra andeha hitorabato azy. Fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy, lasa nisitraka ny famindram-pon'Andriamanitra. Ahoana misehoana ilay famindram-pò? Jesosy raha vehivavy eo, ozy Jesosy raha vehivavy eo, aiza daholo ireo rehetra nanameloka anao? Tsy misy nitorabato anao ve? Eny tompo, tsy nisy. Ty nefa misy olana kely, Jesosy nilaza fa zay tsy milota taminareo naoko hitorabato azy voalohany. Teto nefa ny Jesosy tsy nijangajanga, tsy nanota, tsy naninona. Zany hoe izy tokony afaka mitorabato. Ny zavatra napetraka Jesosy dia zao, tsy niteny Jesosy hoe dia tsy nijangajanga taminareo mitorava ato azy voalohany. Raha zay mety nisy tsy nijangajanga tao afaka nandefa. Fa Jesosy izay tsy nanota. Dikan'izay tsisy hafa nanoatra satria tonga dia matsapa-tena fampanota daholo. Zay tsy nijangajanga mety nangalatra, zay tsy nangalatra mety nandainga, zay tsy nandainga mety nanao zavatra tsy nety. Teny Jesosy tsisy manam-pahefana hitoraka rehefa mpanota nizan'izy. Zay mahatonga azy sarotiny amin'ny fitsarana olona.
mety misy tsy mety nataony hafa fa ianao koa tsaroa fa manao ny tsy mety noho izany mahatonga anao tsy mahazaka ny tsy mety ataony hafa tsy manana fahataterana oety miatika an'le tsy mety ianao fa samy tsy mety nareo no fandona dia raikitra ny azy satria samy tsy mety fa raha mety ny ao anatinao dia ohatran'i Jesosy ianao onena mpanoty izy ny alalana zany fa afaka ianao dia onena fa tsy manameloka fa raha vao tafiditra ao anaty fitsarana ianao dia meloka rehefa irery teo Jesosy raha vehivavy irery izy teo amin'ilay toerana mananjosy fahefany Jesosy hitorabato amin'ny vehivavy io satria teo anatrehan'ilay tsy nanota mihitsy ty raha matoty ny kritera afaka mitorabato mantsy arak'izay teny izay dia izay tsy nanota mihitsy ary tsy nisy teo afa-tsy Jesosy rery afaka mitoraka tsara Jesosy fa hoy Jesosy tamin'ny raha vehivavy hoe zako tsy manameloka anao zay teny zay ny atao hoe famindram-pò afaka mitoraka izy fa tsy nataon'le izy afaka manameloka izy fa tsy nanameloka izy atsangan'ny tananao kavana dia teneny hoe sotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao ny fahasoavana arak'izany inona mahasamihafa ny fahasoavana sy ny famindram-pò hiditra kely sika ny fahasoavana dia manome antsika zay fahatsarana avy amin'Andriamanitra tsy mendrika tokony ho atsika akory fa ny famindram-pò kosa dia tsy manome antsika zay zavatra natao ho atsika ao averiko manaraka tsara tsika ny fahasoavana dia manome antsika zay fahatsarana avy amin'Andriamanitra tsy mendrika tokony ho atsika akory fa ny famindram-pò kosa dia tsy manome antsika zay zavatra natao ho atsika ny fahasoavana azavaiko manome antsika zay tsy mendrika ho atsika tsy mendrika ny anatokantrano ntsony ianao kanefa mbola nijoro ny fahasoavana nanomenao an'le izy tsy mendriky miteraka ntsony satria nanala zaza be dehibe kanefa no fahasoavan'Andriamanitra mbola nanataranaka ihany ianao tsy mendriky nisitraka fahatsarana ianao fa mbola nahazo ihany noho ny fahasoavan'Andriamanitra tsy mendriky ny hovovonjy ianao fa noho ny fahasoavana tongo Jesosy hanafaka anao ny famindram-pò indray kosa dia zao manakana anao tsy handray izay tokony ho mendrika anao mendriky ny arary ianao fa noho ny famindram-pò no sitraniny mendriky ny hofaty ianao fa noho ny famindram-pò no velominy mendriky ny hotoram-bato ianao fa noho ny famindram-pò ny sakanana zany mendriky ny jinja zay valina fahafinao ianao fa noho ny famindram-pò sy ny fahamarinany dia navahany ianao hitanareo petraka ilay izy miara-miasa ny famindram-pò sy ny fahasoavana ny famindram-pò milaza hoe tsy na eo aza ny rehetra tsy mendrika tokony atao an'izany izy mendrika tokony atao an'izany izy fa androany tsy tokony atao an'izany izy inona ny zavatra mendrika tokony anao satria izy samy nanota izy rehetra dia tsy mendrika ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra fa maninona tsy mandray fahafatesana isika naninona ny tsiringantsika menakavy noho ny fahadosoantsika satria ny sakana ny famindram-pon'Andriamanitra ilay izy ny fahafatesana ny valian'ny fahasoavana ho fiainana izay no mahatonga ny fahasoavana sy famindram-pò ho mpiara-miasa akaiky rehefa eo ny fahasoavana dia tsy lavitra ny famindram-pò fa miara-miasa ry zareo ny famindram-pò aloha mandeha aloha ny famindram-pò miaro sy manakana anao tsy hijinja faharatsiana na mendrika tokony anjady aminao azy zany no ny fahadalanao fa ny fahasoavana indray rehefa avy eo rehefa avy namindrana fo ianao manome anao zay rehetra so tsy mendrika tokony anao avy amin'Andriamanitra amin'izay zavatra tsy tokony anao akory nefa nitateran'Andriamanitra amin'ny fiainanao tananao miara-miasa lezy ny famindram-pò manakana anao tsy horingana ny fahasoavana mampiditra anao azo tombony amin'ny tsy tokony anao tsy maredeka ao an'Andriamanitra dia misy Hebreo toko faefatra andiny fahinambiny folo inona ny zavatra misy ao Hebreo toko faefatra andiny fahinambiny folo ozy izy ny ten'Andriamanitra kaoko sika anantona ny seza fiandriana amin'ny fahasoavana amin'ny fahasahina mba azahotsika famindram-pò sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahaory inona no hita ao amin'ny seza fiandriana ny fahasoavana ny eo amin'ny seza fiandriana ny fahasoavana dia mazava fahasoavana sy famindram-pò halleloia tsy fahasoavana rery fa famindram-pò aloha satria io no manao ny asa voalohany vao tonga ny fahasoavana manao ny asa faharoa famindram-pò manakana faharatsiana
manaisotra n'izany hiala eo amin'ny fiainanao ny famindram-po. Fahasoavana indray mitondra ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra eo amin'ny fiainanao. Le tsy tokony nomena fahatsarana indray nampiaingon'Andriamanitra voninahitra. Dikan'izay raha misy ny zavatra ilainao, na mahantra ianao, na manan-karena ianao, na ory ianao, na manana ianao, na feno ianao, na bangy ianao, dia hozy izy Paoly tamin'ny Timoty, verina foana io vavaka io na 5 taona ho avy azy. Fa ny fahasoavana sy famindram-po ary fiadanana hanaraka anao any. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Misy tranga mitady andingananao zany, fa eto Andriamanitra hanangananao. Tady tena handingananao izy hoe elany ianao fotsy Andriamanitra hoe tsy maintsy mandalo aminao le fahatsarana aloha. No ny famindram-pon'Andriamanitra nataiza toerana tokony halavonao sy apotika anao, miasa ny famindram-po andro any hariva nangananao. Mahita ny famindram-pon'Andriamanitra miasa ho anao androany. Ary fantatro amin'izay na tonga amin'ny Paoly namerimberina an'ilay izy, satria fantatro Paoly fa raha misy ny zavatra ilaina noho ny zavatra hita maso sy ny materiel sy ny zavatra hita an'ity dia zavatra anankitelo: fahasoavana, famindram-po, fiadanana. Ahoana ary fipetraky ny fiadanana? Nahoana ny fiadanana? Satria amin'izao andro iainantsika izao dia taditio rehefa misy zavatra tian'Andriamanitra pakarana anao midingana manaraka, dia tsy maintsy misy tafiotra foana manakana anao. Marka toko 4:5-7 ka hatramin'ny 1:7 any trano vakina noho ny amin'ny fotoana fandihaingana kely tsika. Andehantsika izy Jesosy andeha repita rehefa avy nitoro tamin'olona be dia be izy. Andao amin'izay andeha repita, andeha pita zany. Rehefa andeha nepita Jesosy hiatrika demoniaka anankiray. Le tetsy olona be dia be fa demoniaka devoly vitsivitsy. Fa le olona nepita olona anankiray fa devoly amanaliny. Toy izy Jesosy andeha nepita. Tena Jesosy ny tena andeha nepita ny mpianatra efa falifaly hoe mbola hita mihoatra noho le teo indray tsika. Kanjo rehefa tany anatin'ny sambo kely tonga ny tafiotra, nanohatra ny tafiotra. Zao ny zavatra nisy ao ambadiky ny dingana tian'Andriamanitra sehoana amin'ny endrika vaovao eo amin'ny fiainanao, dia ao anaty tafiotra foana ny hitondrany anao, halalanao an'izany. Rehefa tao anaty tafiotra nanonja ny rano, sonja ny ranomasina, toy izy mpianatra rehefa avy eo Jesosy nampitsahatra le izy, mitonim tsara. Taitra mpianatra, ay ve? Zany hoe raha tsy nisy zany le tafiotra, tsisy le hoe ay ve? Ny antony io zavatra mitrangy eo fiainanao io, raha pitso ianao hiteny hoe ay ve? Alleluia. Hiteny ianao ay ve ka nisy an'izany tany amin'Andriamanitra tany. Alleluia. Mety eto izy Jesosy, eto amin'ilay tolona be dia be eto efa mety, fa mbola misy tsaratsara kokoa etsy apita. Zao tsika andeha amin'ny niveau manaraka, ny dingana manaraka. Eny an-dalana, eny apita ary zareo tonga ny tafiotra. Ka adintsika Elisa. Zareo ny anjaran-droa izay nomenan'ny Elisa. Dia ozy izy Eli tamin'ny Elisa. Angataonao izay tianao dia mbola tsy miala aminao ahy. Dia ozy izy ny anjaran-droa amin'ny fanahinao. Dia ozy izy Eli sarotra ny zavatra nangatanao. Tsy hoe ny anomezana an'ilay izy ny sarotra satria azony ihany ilay izy. Fa zao ozy izy dia Eli taminy. Raha hitanao ozy izy niekarako ao anaty tafiotra. Dika fa ao anaty tafiotra misy fiakarana. Ary tao anaty tafiotra nilatsaka le manteau, le akanjo le kapotiny Eli zany. Tao anaty fahasarotana zany. Misy tafiotra sy afy mitondra ny kalesiny Eli niakatra amin'izay. Hitany Eli orkiaky. Toy izy ny Baiboly. Rehefa niakatra tao anaty tafiotra Eli, latsaka amin'izay le manteau. Isaky ny misy tafiotra dia ao no miafina le manteau andraisanao le dingana tsara kokoa noho ny teo aloha. Zany hoe Andriamanitra zany rehefa hitondra mpianana izy any amin'ny dingana mbola tsy nahitan'le mpianatra azy, dia zao miara-mitsangatsangana ao anaty tafiotra nareo. Aza matahotra ianao fa manana fahatoniana, fa io tafiotra ohatran'ny fahasarotana io misy lalam-panehona io fa mitantana anao amin'ny fanotronana izy. Tsika rehetra mahalala fa ny tafiotra, misy ny tafiotra amin'ny fiainantsika tsy voatery hitovy. Mety mivavaka tsika eo anaty tafiotra. Fa zao hozy Jesosy, ny fiadanako no ao aminao. Jesosy tao an-tsambo kely ny tafiotra mandeha be fa Jesosy natory. Zany hoe nanam-piadanana izy. Inona ny tia Baiboly tenenina?
zay olona miadana ao anaty tafiotra ihany manam-pahefana mpitsahatra azy noho izany ilaina ny fiadanana amakianao tafiotra rehefa mitsika fiadanan'i Jesosy dia afaky ny matory ao anaty tafiotra ianao satria mitsahatra tsara ary zay matory ao anaty tafiotra ihany no mampitony manam-pahefana mpitony sy ampitsahatra an'izay fisafotofotoana misy eo tsangany Jesosy vita ny ady androany tsika hiteny amin'i Jesosy tombo Jesosy eo ny fahasoavanao famindraponao sy ny fiadananao eo amin'ny fiainako mandrakarivany alleluia raha misy ny ilainao atao vieninao sy hitanao ary renao ao anaty fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mbola tsy mahalany ndritratsika ampoantsika ny fahasoavany ny famindrapon'Andriamanitra ny mahatonga antsika mbola voaro ao anaty fahadalana ary zany mahatonga antsika mitondra mambavaka olona be dia be reny mpanoto reny hoe tsika mambavaka mba hiasa ho fiainandry zareo fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapon'Andriamanitra ary ny fiadanany mba hiaro azy mandra-pahatonga amin'ny fotoam-pamonjeny ary ho an'izay mahalala an' Jesosy dia tadidrio hanome lanja fitiavana mihoatra an'Andriamanitra ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny fijoroantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara alleluia satria fantatsika fa mahatonga mbola miaso amin'ny fiainantsika ny fahasoavany ny famindrapony sy ny fiadanany dia hitahiry atsika Andriamanitra amin'ny fitiavany mandra-pahatateraky ny programa izay fandalovantsika eto ambony tany ho anomanina antsika amin'ny fotoam-pampakarana mahita fandroso amin'ny fitiavana an'Andriamanitra bebe kokoa ianao mahita fa ny vokatry ny fanahy dia hiasa mahery ao anatinao mahita fa reo vesatra rehetra misy fotoana ohatra ny tady sy hamindra fo zany ntsony ianao satria enina hoe mavesatra be ny zavatra rehetra fa manohana anao Jesosy hoe reo viana vo azoko ampiasaina ianao hanana ny foko ndraindray atsika rehefa te-handeha amin'ny maha-olona zay dia tsy tsika indray tsy Kristy indray velona tao anatsika fa isika ihany dia manao frasy sika hoe zany mbola tsy Jesosy fa Jesosy angatsy Kristy indray velona ao anatsika Jesosy velona ao anatsika zany kosa ve dia za ve dia manaky an'izany zany mbola tsy Jesosy Jesosy Kristy velona ao anaty ozy izy Paul zay zay velomako amin'ny nofaina izy dia hivelomako amin'ny fitiavana ny zanak'Andriamanitra zay tia nanolotra ny ainy hamonjy ahy ary ankehitriny tsy zatsony ozy izy mivelona fa Kristy velona atao anatiny rehefa Kristy velona ao anatinao dia zao rehefa namindrano fo ianao dia tokony hamindra fo amin'ny hafa satria manomboka amin'ny fotoana hisitranao n'ilay famindrapo ananao fahatakarana ny fisian'izany ao anatinao dia manomboka hisokatra ny masom-pananao amin'izay noho ny fisian'ny Kristy me mahazo aina sy toerana ao anatinao amoaka ny toetra n'Andriamanitra inona ny toetra n'Andriamanitra lasa tia mamindra fo ianao satria sambatra izay mamindra fo fa izy no amindrana fo mamela mielokay taky namelanay izay meloka taminay ka misy fotoana ianao apetraka Andriamanitra eo amin'ny toerana hafa fa tsy fantatrao ilay izy ny avolenta misy ianao ao amin'ny tontolo ara-panahy dia misy hidirany amin'ny position ekenao hitoerana eo amin'ilay toerana tenao hitoerana ina ilay toerana hitoeranao raisy opportunité ny mamela fa ambony kokoa ny olona afaka hamela noho ny olona tokony ho avela alleluia raisy opportunité ny manetry tena satria ny olona ambony no afaka mihetry fa ny olona ambany miavoavo rehefa mahita ianao hoe olona manambony tena ambany izy zay fa mba te ho hita dikan'izay izy en position de faiblesse fenao eo amin'ilay toerana mpanapahana manana ny famindrapo-andrasan'Andriamanitra mba hanafahana azy teneniny eo akaikinao fitsory le izy ahitanao fity hoe ataovy tena mahatoky tsara moa miteny izy fitsory le andrasan'Andriamanitra aminao hoe mba hatonga anao ahita fity hoe aza mora miakatra hoe aza mamaly fahadalana amin'ny fahadalana aza mamaly fahatezerana amin'ny fahatezerana aza mamaly condamnation amin'ny olona meloka hoe amen aza mikondamnena izany izy hoy izy Jesosy zanako ianao ny tena hiraka Andriamanitra tsy hoe rehefa mijoro izy dia miripaka daholo ny olona mianjera fa feno fanahy masina be izy nefa be lolo-po be ny tanataratra ny an'i Kristy feno fahalemem-panahy feno fitiavana feno fanetretena mahay mizara an'izany amin'ny olona rehetra hitanao Andriamanitra hitantsika rehetra Andriamanitra mahery venao androany
mijoroa tsara fa aza manamelo tena fa raha mbola renao mety misy ady ohatrany hoe mitady apotraka anao zany misy zavatra tsy zakanao ntsony eo Jesosy miaraka aminao io sambo kely mitopatopo io tafita ihany fa zao ataovy eo akaikinao fotsiny izy tamin'ny voalohany le onjan-dranomasina nilana tsahatra fa le fionana faharoa le tafitra sonjan-dranomasina napatahotra nitsahan Jesosy nandehandeha teny amboniny izy dia zao niaraka tamin'ny petera tsisy fandroahana onjan-dranomasina ntsony hoe tafitra mitsara sy tsy ilaina ntsony le lesona efa dingana voalohany fa nidingana faharoa amin'izay andeha andanana eny ambany tongotra sy tapahana amin'izay onjan-dranomasina sy ny tafiotra fa tsy natao atahorana vo tonga ao anaty laka ianary zareo dia ozy izy onjan-dranomasina ary za tsy jereny reto hitanareo rehefa tony ianao dia miva mipitsoka ny olana fa rehefa ianao ny tsy mety ho tony dia ianao no miva fa ny olana mahazo aina manao ny ataony noho izany angatao amin'Andriamanitra le fahatoniana dia mahita zay manohatra anao tony ny adala mila mifanasitrana anao resa opportunité io akaikinao io le ao an-tranonao io le manodidina anao io mba ho fantsona afaky no atsanganao eo anatren'Andriamanitra hijoroano vavolombelona fa manan'Andriamanitra mahery ianao ary tsy maintsy miova manodidina anao raha mbola izy koa no Andriamanitra. Amen. Aza matahotra ouvrir un sujet de prière. Aza mangataka foana mifoko Andriamanitra mba ary mifoko Andriamanitra kosa volava. Miala bala an'le any reraka ianao manao kosa volava. Fa zao manao ventibale dia mandehana mandeha amin'izay avelao mibalaka pium 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 tsisy mahatratra anao satria nahoana efa mipetraka amin'ny fiarovana mahery. Ina daholo le fiarovana mahery reo? Famindram-pò, fahasoavana, famindram-pò, fiadanana. Le izy eny omeny Jesosy ianao ary izy mihitsy no naneo an'le izy voalohany mba hahafahanao manana an'le izy sy mizara an'le izy amin'ny hafa. Tsika toy izara fahasoavana distributeur matanjaka be ana fahasoavantsika rehefa feno Andriamanitra zany hoe vonga-pahasoavana mandehandeha. Alleluia. Feno famindram-pò fa zay manodidina antsika afaka ikoka sisitraka zany famindram-pò zany satria Andriamanitra ao anatinao. Halleluja. Noho ny fahafenony dia tia mamindra fony hafa ianao ary fahatelo olona miadana sy feno fitsokiana na miatrika fahasarotana na mafy piazany zavatra tena hiteny amin'ny endrikao fa ao Jesosy. Hiteny amin'ny endrikao fa ao Jesosy. Halleluja. Namely mafy ahy iny tafidra kasaka andifotra ny famoza vendranao Jesosy sy fanahita ka nampisotra ny sandrinao bamonjia. Ndao tsika tia tanana mafy ho an'ny tompony. Alleluia. Miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy tahaka izao indray ny fandaminana eto amin'ny asa fanompoana hvkl-mission. Rahampitso fotoanantsika tahaka ny mahazatra tsy miova amin'ny rahampitso maraina amin'ny fito eto amin'ny tranom-pokon'olona ny fotoanan'ny fandraisana fanasan'ny tompo manomboka amin'ny fitoro. Aorianan'izay kosa dia miatrika ny fivoriana isan-karazany ny club d'enfant, club d'ado, ny ambassadeur mahomby fanomanana ny krismasy mahagaga. Fotoana anankiray ahafahantsika manompo an'Andriamanitra zany. Ianareo izay mbola tsy ao anaty sampana dia mbola manentana foana. Tsy hoe tena sarotra be le hoe ndeha hanompo an'Andriamanitra zany fa mahafinaritra be le izy tsara be le izy dia fotoana anankiray ahafahantsika miombona miaraka ny fotoana tahaka izao fanomanana krismasy. Dia araroty misy ny ankizy na ny tanora ny efa lehibe na hatramin'ny dadabe dia mbola misy zavatra azonao atao mety sao dia mba antsika izay dadabe lasa dadabe noely ao anatin'le fikarakarana le krismasy. Na misy efatra tsika dadabe dia dadabe efatra zany eo. Alleluia.
tsaratsara manompan'Andriamanitra. Ny fandaharantsika efa manomboka mandeha amin'ny FM 90.8. Dao tsika tehaka mafy be ho an'ny tompo a. Alleloia. Akoatran'ny Cool TV zany zay efa mandeha isa maraina, misy any Kristy Radio koa mandefa ny fandaharantsika ny torotenin'ny pasteur, dia misy ihany koa zany zao ny FM 90.8. Akoatran'ny web radio sy ny any ivelany, tena tsara be zany fotoana ho antsika zay mety misy fotoana tsy afaka manaraka n'le fotoam-bavaka eto, dia araroty reny fa ny radio anao zany tonga dia ataovy anaty mémoire zay 90.8 zay. Latsinaintsika rapitsoariva aloha, rapitsoariva dia misy ny fotoana manokana iarahantsika amin'ny Colda ao amin'ny espace Jacaranda Saint-Michel. Rapitsoariva manomboka amin'ny 2 ora sasany. Raha afaka pitsoariva lahady kosa dia eny amin'ny skatepark amin'ny 2 sasany iarahantsika amin'ny tarika Verona-Naivison. Tsisy vidividirana daholo reo fa ny amin'ny alahady dia misy tapakila raisina any amin'ny Tadivero. Latsinainy moa zany ny fotoanantsika eny amin'ny Shoprite Analakely 2e étage. Latsinainy sekoly mpanasitrana, talaty sekoly mpamana olana, ny alarobia sekoly mpanambinana sy vitahina. Dia ireo fotoan'ireo matetika araka ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia tafiotra misy foana fa mba hitoeran'le fiadanana dia mila mianatra. Raha tsy mianatra ianao dia tsy hitanao aiza ho aiza amin'ity le fiadanana, aiza ho aiza amin'ity nify marary ity le fiadanana, tsy hitanao ao mihitsy. Fa rehefa mamonjy sekoly ianao dia hitanao le fiadanana. Rehefa misy olana ianao dia tsy hitanao mihitsy ao anatin'le olany aiza ny fiadanana zany raha tsy mianatra ianao aloha. Mino fa ao anatin'izany etaety zany dao tsika hitsangana voninahitry ny tompo afaka manolotra zao fahafolon-karena sakrifisy ho an'ny tompo. Injiro aty anoloana ary ny tananao ray masy indrindra ny amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao zay tompo satria ampianarinao foana zay isan'andro san'andro. Ianao tsy mitsahatra fa zay indraindray ny mety mitsahatra any amin'izay zavatra mety lavitra anao. Androany tompo dia manaiky anao zay ary porofona ihany koa zany fa mifandray aminao zay amin'ny alalan'izao fanatitra sakrifisy fahafolon-karena zao. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andao tsika tehaka mafy voninahitran'Andriamanitra. Alleloia. Alleloia. Andao tsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo azadino fotoana tsika rapitso fandraisana fanasan'ny tompo tena miavaka ny zavatra hozarain'ny tompo eto indray rapitso ny amin'ny fandraisana sy ny fandrosoanao ara-piombonana anamoran'Andriamanitra ny fanovananao le karazan'ny olona mifankahita aminy sady fantany amin'ny fotoana iverenany. Dia zavatra mitranga manomboka izao dia hosehoan'Andriamanitra anao fa raha mifantoka tsara ianao amin'ireny teny rehetra zarain'ireny dia afaka ny fankahita ianao amin'ilay fanovana aingana be ataon'Andriamanitra eo amin'ny ara-panahinao eo amin'ny ainao amin'izay zavatra rehetra ataonao amin'ny fiainana andavanandro. Azadino ny radio antsika 90.8 efa mandeha le izy dia mindao no itetanina mafy be ho an'ny tompo, itetanina mafy be ho an'ny tompo. Dia misy koa any Atsirabe fa mbola omena moa ny le izy angamba nisy miara-miainga amin'io herinandro daholo ny zavatra rehetrarehetra ho amin'izay zavatra tokony tanterahan'ny tompo ao anatin'izany. Azadio ny ihany koa ty zavatra anankiray ity tena zavatra sarobidy be. Rapitso arivotsika dia manana fotoana miaraka amin'ny Cold pasteur Tsiva no mitarika azy ho antsika amin'ny fotoana io ao amin'ny Jacaranda espace etsy amin'ny Saint-Michel Parbe. Ary ny lahady hariva miaraka tsika amin'ny Taty Verona-Naivison miaraka amintsika eto foana koa. Zany hoe izy menadara eo zany samy zanak'Andriamanitra atao amin'ny asa fanompoana. Dia raha vao misy zavatra miseho zany amin'ny fanompoana sy mipiaraka amintsika eto dia mba miara midodidoditsika amin'ny fanohana foana amin'ny zavatra rehetra. Sady zany aloha dia io lahady hariva ao amin'ny skatepark etsy Akatofotsy. Akatofotsy no misy an'izy io dia antsika miaraka Antanimena ho tahiny tompontsika menakavy Antanimena le izy skatepark zany etsy Antanimena. Dia miaraka entsika mba fiderana mahafinaritra be sady mafana be na ny etsy amin'ny sabotsy hariva na ny atsy amin'ny lahady hariva. Alleluia.
na ny eto somariva sisy sabotsy manenaka rehefa manao zavatra ny ato amintsika dia mila mifanohantsika eo misy andry taty bobosy karimy mino koa fa mbola lanao kory zareo rehefa kelikely manangy koa tsika rehetrarehetra amena zatsy amena lio anjota rehefa manao lasany koa tsika rehetrarehetra fanohana ato tsika menakavy mandra-piavon'ny tompo zay zavatra tsy azonao eto mety azonao ary mety azonao aty satria fahasoavan'andriamanitra raha ihany any mibonantsika ao anatin'ilay izy ofany milanitra ny tanao dia ndaontsika isotran'andriamanitra mifotsika manontolo sotranao zay jesosy ny amin'ny fitiavanao tena rena isy tsapanay ao anatin'ny fonay fa miasa mahery eo amin'ny fiainanay ianao oka ny fahasoavanao hiasa mahery amin'reto mpanomponao reto andriamanitra oka mbola hiahery hatrany hery ny fahasoavana atonga anay tsy hoe ho voasaro ny famindram-po fotsiny dia hiaina amin'izay tianay satria ohatry ny tsy tsapanay hoe tonga dia eo no eo no amalinanay amin'ny ratsy fanao satria ny hery ny fahasoavana sy ny fanaronanao amin'izany fahasoavana zany anay dia tonga n'ilay ratsy tsy afakiditra tsehitra ndravanay na mbola tsy mendrika ary zay fa zao jesosy atonga sainanay zany hiazakazaka hamoaka no vokatry ny fanahy hijoro amin'ny sitraponao andefangana fakahita amin'ny voninahitra ao ary ny fiadananao zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hanapaka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy andriamanitra tsofoko rano ary ny tsirairay avy tonga eto ny fahasoavan'andriamanitra ray ny famindram-pon'andriamanitra ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy anapaka eo am-ponay anapaka sy asa mahery eo amin'ny fiainanay antsoko ho fanahy ny fahasoavan'andriamanitra sy ny famindram-pony ary ny fiadanany anarina ny ankonana tsirairay avy zay tonga eto mahita fa ankonana hotronony ianao ary ankonana tahian'andriamanitra ianao mandihana fa amin'ny alala mifandrotsonao le fitiavan'andriamanitra mahery hiaraka aminao naiza naiza misy ianao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy mifandresenao na toy ny mafy sy ohatry ny resy zany azy ianao ao anaty ady ny tompony teny farany tsy nitany masonao androany fa zay voatendrin'andriamanitra meloha hozy izy joba tao anaty ady mafy manjoa manana filazan'ny olona betsaka ny manesoanany akaiky andrindra azy fa ny zavatra fantatro sady azoniko dia zao velona mbanavitra ary ny tompony teny farany izy no hitsangana fa izy no omega noho izany tsy zay zavatra lalovako fa zay efa rako miaraka aminy ary rehefa mijoro izy ny tompony teny farany miova ny zavatra rehetra miseho ny fandreseko izy joba mandihana fa iseho ny fandresenao mandihana ao fa iseho ny fandresenao ao anatin'io ady io iseho ny fandresenao ao anatin'io tafiotra io hoentin'andriamanitra mitsangatsangana amin'ny dingana avo ianao tsisy fiadimy eto voaforona mielezana anao ka ambinina no anarany fa mbola vo mieritreritra ny amorona fotsiny fahavalo dia efa mivoaka ny anarany etsy ambininy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tsofoko rano ianao andeha lavitra ahita ny voninahitr'andriamanitra ahita ny fahatsara'andriamanitra ny fanasitrananao dia ho tanteran'andriamanitra reo aretina rehetra ho fiainanao dia ho fafan'andriamanitra reo olana rehetra lalovanao dia ho fandresena lalanao fa lehibe Jehovah ka mendrika dia rainy manongotra ny alahelo ao am-ponao izy ary ampitoetra ny fiadananao mandrakizay ambarako sy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa manomboka amin'ity takarivo ity dia reko fa hiasa mahery ao anatinao fa anangana anao atafavoakanao hitantana anao sy ampijoro anao ny fanan'andriamanitra hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'andriamanitra ny maty zao fa ny fahasoavan'andriamanitra ny maty zao anareo